Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Eno tsara ary. Mosesy tapany 4. Eksodosy 4. Mampitandrina sy manasazy Andriamanitra. Mosesy, ianao tokoa ve ity? Salama. Arona, tsy mino mihitsy aho. Efa 20 taona zao sika ny tsy nifankahita. Ny famihany izy mirahalahy. Lehibe tokoa ny hafaliana izy ireo. Nanana planina ho azy ireo Andriamanitra. Tsy maintsy nitarika ny Israelita hiala amin'ny fanandevozan'ny Egiptianina i Mosesy. Ary tsy maintsy manampy azy hanatanteraka io planina io ny rahalahiny. Tsy maintsy nakany amin'ny Farao, ilay mpanjaka nahatahotra izy ireo. Bavitan'izany dia nila herim-po be dia be izy ireo. Farao, zao ny lazain'ny Tompoandriamanitry ny Israely aminao. Alefaso ny oloko. Ny tompo, iza moa izy? Tsy fantatro izy. Ary tsy mikasa andefa ny zanak'Israely mihitsy aho. Mialahy eto. Tsy vonina ny aina an'Andriamanitra i Farao. Rikamo, miverena miasa. Tsy handray milolo anaovana biriky intsony ianareo. Tadiavinareo izay atany izany. Kanefa ataovy izay avitanareo isan'ny biriky mitovy amin'ny fanaonareo teo aloha ihany. Tsy takatry ny saina. Ankehitriny dia mbola ratsy kokoa noho ny teo aloha ny zavadrehetra. Nanome tsiny an'i Mosesy sy ny hampangazy ny Israelita. Mivavaka i Mosesy. Tompo, nahoana ny naniraka ho any amin'ny Farao ianao? Ankehitriny dia ratsy kokoa noho ny hatramin'izay ny toe-javatra iainan'ny Israelita. Nefa tsy nanao na inona ianao hanafaka ny olonao. Tsy ho ela dia ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao. Ho tereko andefanareo izy, izay nampanantenako dia ho tanterahako. Hanafaka anareo aho. Nandefa loza maro tamin'ny Egiptianina Andriamanitra. Dia mandeha dia nanova ny ranon'ono ra izy, nefa tsy nino Farao. Berka dia nandrakotra ny tany manontolo ireo sahona be dia be. Tonga teo hampandriany Farao mihitsy izy ireo. Avy eo dia nisy hafanjana tsy ravina nanimba ny vokatra rehetra. Ary maizina ny andro nandritry ny 3 andro, nefa tsy naharesy lahatra ny Farao ireny fagagana rehetra ireny. Mafiatoka izy. Tena nafinaritra kosa satria tsy nanjatsa ny Israelita ireny loza ireny. Dia tonga ny fotoana nanambaran'Andriamanitra ny loza lehibe indrindra. Tonga loza iray koa amin'ny Farao sy ny Egipta, dia ho afaka ianareo. Nandeha farany tany amin'ny Farao i Mosesy. Anio alina dia andeha hamakivaky ny tany Egipta Andriamanitra ka ho fatiny ilay matoa isan-tokantrano. Ny zanakao lahy ihany koa. Ary ho fantatrao fa manompo Andriamanitra velona ny Israely. Anaika azy ihany ve Farao amin'ny farany? Ho hitanao amin'ny tantara manaraka izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.